Amin'ny taona ty zany ny programme ny JCI Antananarivo dia hifantoka amina axa anankidimy. Ny axa voalohany araka ny lazaiko anareo teo dia ny lutte contre le chômage na ny ady amin'ny tsy fananana asa. Izy io dia tetikasa iray natao ho an'ny tanora malagasy. Tena mampiavaka azy amin'ity taona ity dia izy ity zany tsy izy resaka hoe salon des étudiants na hoe salon resaka étude manokana fa andeha anatina ny mpianatra mihitsy izahay. Le mpianatra resahana amin'io dia ny mpianatra any amin'ny lycée indrindrindrindra satria izay zany tena mahita hoe taraiky be raha ny baccalauréat izay vao hifantoka ny hoe inona ny asa ho ataoko amin'ny manaraka. Dia izahay zany any amin'ny lycée dia efa mandeha mitondra an'izay ho an'ny mpianatra. Ny fomba anaovana azy amin'ity taona ity dia misy tena fiavahany mihitsy. Andeha hitety karazana corps de métier izahay, mety hoe dokotera, mety hoe pilote, mety hoe plombier professionnel, mety hoe électricien, ces corps de métier rehetra misy zany dia ho alainay vidéo ireo olona ireo le corps de métier ireo dia ireo no hoentinay mitety an'ireo lycée. Mitazona ao anatin'ilay izy dia izay le teneniko anareo izay hoe mba hananany tanora, mba ahafahan'ny tanora dia mbola kely dia efa mieritreritra hoe inona ny zavatra ho ataoko rehefa any aoriana fa tsy miandry hoe vita baka zany izay vao mieritreritra an'izay. Izay zany ny hetsika anankiray amin'ity taona ity. Ny manaraka aorianan'izay dia projet anankiray mikasika amin'ny lutte contre la malnutrition. Anisan'ny tena olana lehibe anankiray io ho an'ny ankizy sy ny fianakaviana eto amintsika eto Antananarivo sy eto Madagasikara. Dia hitondra vahaolana ny chambre international amin'ny alalan'ny projet VOOC. Ny projet VOOC indray zany dia natao ho an'ireo mpianatry ny EPP sy ho an'ireo fianakaviana zany. Dia izy ity zany isy karazana kit santé izay hozaraina ho an'ireo mpianatra sy ho an'ireo ray aman-dren'ny mpianatra koa zany indrindrandrindra. Ny zavatra isy ao anatin'io kit santé io dia isy fampianarana hoe ohatry ny ahoana zany tokony atao mba ahafahan'ny fianakaviana misakafo tsara ara-pahasalamana nefa tsy voatery manana vola be ianao vao afaka manao an'izay. Izay tetikasa izay dia iarahanay amin'ny ministère sy ny ONN. Izy zany karazana formation omeny ONN mandritra n'io tetikasa iray io. Dia ny axa manaraka ankoatran'izay koa dia ny promotion de l'entrepreneuriat zany hoe resaka fandraharana. Isa-taona ny JCI Antananarivo izay enitaona nanao ny tetikasa Carrefour des entrepreneurs. Mino fa maro aminareo nefa nanaraka ny JCI tamin'ny tetikasa anankiray iny. Mbola isy édition Carrefour des entrepreneurs amin'ity taona ity fa tena mampiavaka azy dia entrepreneuriat au féminin. Izany indray zany no resahantsika amin'ity donc ireo vehivavy zany no ataontsika mba toerana indrindra. Ny 12 sy ny 13 May dia isy ny assise nationale zany amin'ny resaka entrepreneuriat au féminin. Dia aorian'izay misy atelier na formation zany na coaching izay ho ataonay ho amin'ireo vehivavy ireo. Tamin'ny herintaona zay nisy fampiofanana manokana izay nomeny Microsoft Build Your Business ny anaran'ilay izy. Dia ny JCI Antananarivo anisan'ny nandray anjara tamin'io fampiofanana io. Dia amin'ity taona ity zany izahay mieritreritra hoe mandritra n'io Carrefour des entrepreneurs au féminin io dia hiezaka izahay hanome fampiofanana an'io Build Your Business io ho an'ireo vehivavy mpandraharaha na vao handraharaha zany. Dia amin'ny volana septembre isy salon B2B kely zany hamaranana anazy. Izay tetikasa iray iny. Dia tetikasa manaraka moa zany efa lazaiko anareo teo ny resaka formation ho an'ny grand public sy ho an'ny membre ny JCI Antananarivo. Izay aloha zany azoko resahana anareo. Dia ny axa farany ny resaka protection de l'environnement izay efa nahavitanay réalisation tamin'ny volana febroary dia ny fambolena hazo bisa arivo niaraka tamin'ireo organisation locale membre zany anankenina izay misy eto Antananarivo.